ho ana rehetrarehetra izay miasa en ligne dia ity torohevitra tsara be ho ana rehetrarehetra raha te handray vola en ligne. Koa daholo zanakasika rehetrarehetra mbola ovinareo andro voandray no mihinanareo mahakasika ny PayPal dia hovahantsika ny olana voalohany dia miditra amin'ny Play Store isika mianakavy mi-enregistré ny PayPal dia mandrasantsika ilay izy mandra-pahavita ny enregistré an'ilay izy enregistré na installé dia accepté ilay izy avy eo rehefa vita dia hosokafantsika ilay izy open na ouvrir arakaraka izay application anantsika andao antsika hiditra ao anatin'ilay izy ary dia hosokafantsika indray manaraka ratranarantsika mianakavy eo amin'ilay sign up na arakaraka izay any eo dia hofenoantsika ny adresin'ny trano rehetrarehetra satria tsika amin'ny Madagasikara dia hokarohantsika aiza misy amin'ny Madagasikara dia ireo be dia be ireo zavatra rehetrarehetra eo dia ataovy mazava tsara adresitsika any trano ilay izy ary mipetraka ihany koa numéro de téléphone dia mba ataovy cachena ilay numéro mba tsy ho hitan'ny rehetrarehetra rehefa feno dia potserintsika ny écrit rehefa ny ambany dia ny ok avy eo dia tsy tafidy dia ao amin'izay zany tsika tafiditra ao anatin'ilay PayPal tsika izao ka satria tsika tsy maintsy apiditra ny numéro amin'ny banky dia tsy maintsy jerentsika ery amin'ny paramètre ery amin'ny ankavanana ery dia misoratra eo amin'ilay bank account link the bank account dia eo no potserinareo avy eo amin'ilay hoe link bank account ny dikany dia hoe ho potserintsika ny hopotserintsika ilay apiditra ny numéro amin'ny banky sy mahakasika momba amin'ny banky isika mianakavy da ary potserintsika link card ery ambanimbany ery ilay izy dia arakaraka dia eto amin'ilay bank account tsika no tsy maintsy atao voalohany dia potserintsika ilay izy dia go to our site website manontany ilay site web andro zareo tsika dia misy karazany eo dia miditra direct antsika rehefa eo indraindray sy tonga dia hoe direct Chrome fa indraindray ohatra hoe arakaraka ny any dia mametraka eto ny email antsika mianakavy eto apetra mazava tsara mihitsy ilay email dia mba ataovy cachena ilay izy dia mba tsy ho fantatry ny olona rehetrarehetra dia tafiditra antsika mianakavy izao dia rehefa tafiditra ao anatin'ilay izy amin'izay tsika dia ho apetraka ny numéro amin'ny banky dia eto ambany ilay hoe IFSC ny any amin'ny banky ianareo manontany an'io code io dia code avy any amin'ny banky no manome anareo ilay izy fa tsy foronina akory dia mipetraka izy hoe confirmé ary ilay izy dia miandrintsika ny PayPal ny confirmé anazy afaka efatra andro na herinandro farafaharatsiny dia izay dia misaotra betsaka nareo nanaraka an'ilay video hatramin'ny farany teo raha tokony misy fanontaniana dia apetrao ihany ilay izy io amin'ny commentaire io misy lien mahakasika fianarana momba ny email dia potsery ilay lien dia raha ohatra nareo koa tsy manana email dia afaka mianatra manokatra email amianareo lien ambany io dia raha misy fanontaniana koa dia afaka apetrakareo amin'ny commentaire na koa any amin'ny privé any ilana tsiny raha toka tsy voavaly amin'io ilay mesagenareo no hoe aminareo ny message izay tonga izay raha mankasitraka anareo ary